kivy tsy mety sasatra sika tily asa fatratra. Am'izao taona vaovao telo amby roapolo sy roa arivo nomenao anay izao. Isaranay ianao satria ny fahasoavanao ireriany no ahafahanay indray mahita ity taona vaovao ity, ka hideranay ianao mandrakariva izany. Mangataka aminao koa izay ny mba hamindranao fo aminay no ny fahotana zay vitanay, ka ny ratsy rehetra naotanay nandrifin'iny taona lasa iny mba ho voafafa araka ny habeny fahasoavanao. Voninahitry ndrarana zavavaka izany. Amen. Risiko lady malala ho amina rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana mba amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Sisy Kristy Tompo. Amen. Araka ny voalaza avy any amin'ny FBFLM moa dia taom-baovao ny perikopa arahantsika anio. Misy miteny manko any hoe alady ny Epifania anio, fa araka ny voalazan'ny almanaka ny TPFL moa zany de miperikopa ny taom-baovao zany no safidina hotoriana eto araka izay voasoratra amin'ny filazantsarany Jaona. Jaona toko voalohany 9:9 ka hatramin'ny 9:20. Jaona toko voalohany 9:9 ka hatramin'ny 9:20. Toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tamin'ny fahafenoany no nandraisantsika rehetra dia fahasoavana anampy fahasoavana. Fa ny lalàna de nomena tamin'ny alala Mosesy, fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa de tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy nisy nahita an'Andriamanitra naoviana fa ny zanaka lay tokana izay ao tratrany ray, izy no nanambara azy. Amen. Teo moa de nandalo ny valanaretina Covid-19 isika, ary mbola misy ihany moa izy am'izao fotoana izao. Fa noho ny aretina iny dia tsy fanaontsika intsony firy ny mifanoroka. Io misy manao ihany moa zany, sasany fasasany tsy de satsony. Fa izao tamin'ny fotoana mbola tena hoe tsy nisy Covid-19 io ka afaka mifanoroka soamatsara isika. Raha mitokony izy de indroa ihany, eto sy eto ihany. Fa tsika teto Madagasikara nahita ny intelo. Asa inona ny antony fa dia nisy fotoana zany teto Madagasikara de lasa mifanoroka intelo isika. De izao, ny mampime de izao, na de efa volana febroary aza, na de efa volana marsa ary de mbola misy mifampiarabatra hatrany taona ihany. Ary na de amin'ny 1 janoary sy ny androany ty ary de mbola misy teny efa fakahita moa tsika, amerina fiaraba. De sasany te atao bisou fotsiny, ny sasany dia miaraba, faly miaraba fotsiny. Fa izao, adiny ny tena hevitry le taom-baovao. Ary zadiny koa fa ny avatsika tsy kristiana de samy laza koa hoe tsy mety io taom-baovao io. Taka ny filazan'ny Krismasy ihany, satria nahoana? Tsy atao anaty baiboly hono zany. De zao, inona ary no dikany hoe tratran'ny taona na hoe nahatratra taona vaovao. Misy ny olona tsy afaka nahita intsony ity taona 2024 na resaka Covid-19 zany, na resaka accident zany. Tsy afaka nahita an'ity taona ity itsika. Izy azafady. Fa isika mbola velonaina, mbola afaka mahita ity taona 2024 ity. Ary tsy nofaindrentsika izany
Tsy noho ny tsara zay nataontsika izany a, fa izao noho ny famindrapon'Andriamanitra irery ihany. Averiko, noho ny famindrapon'Andriamanitra irery ihany, tsy noho ny zavatra tsara nataontsika, fa noho ny famindrapon'Andriamanitra irery ihany. Zay indrindra le lazaina eto hoe fahasoavana sy fahamarinana kosa avy amin'ny alalan'i Jesosy. Raha ny fitandremana ny didy de tsisy mahavita izany isika, tokony any amin'ny fahaverezana mandrakizay daholo isika. Fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra kosa zay omeny maimaim-poana ho atsika, ny famonjena zay omeny maimaim-poana, zay le fahasoavana, de zao afaka mbola mahita ity taona vaovao ity isika. Zay indrindra no misaorantsika azy, zay indrindra no mahatonga antsika mankalaza ny taom-baovao, satria nahoana, noho ny fahasoavan'Andriamanitra, noho ny fitahin'Andriamanitra no ahitantsika ity taona vaovao ity. Marina fa tsy voasoratra tao amin'ny baiboly ny taona vaovao, fa noho ny izany fahasoavana izany de ankalazantsika ny taom-baovao. Atao anatin'ny baiboly zany hoe mankalaza sy mideran'Andriamanitra isika noho ny fitahiany lehibe ho antsika. No mikarity ny taona vaovao resaka olona malala dia miezaka isika miavao hatrany amin'ny fitondratena mba hiatsara isan'andro araka ny vavaka izay ataontsika isaky ny alahady. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, mba fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho amintsika rehetra ny hatramizako mandrakizay. Amen. Nivavaka isika. Dia misaotra anao hatrany izay ry Tompo amin'izany teny mamy nomenao anay izany indray. De ampio ary izay mba hiavao indray amin'ity taona 2024 ity, ka nome voninahitra anao hatrany, voninahitra naronao izany vavaka izany. Amen. Radio Teny Fiainana, FM 91.2. Unissons-nous dans la prière. Nous te remercions, Seigneur, pour ce jour nouveau. Nous te remercions pour cette nouvelle année 2023 que tu nous as donnée. Faites que tous les péchés que nous avons commis les années précédentes soient effacés et pardonne-nous les péchés afin que nous ayons un nouveau cœur pur pour cette nouvelle année 2023. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école du dimanche, que la grâce et l'amour de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ soient avec nous. La parole de Dieu qui nous sera donnée en ce nouvel an, oui, on va prendre le péricope du nouvel an. Peut-être que dans certaines églises, vous avez pris le péricope du dimanche de l'Épiphanie, mais selon le calendrier que l'église luthérienne Malagasy a donné, nous suivons le péricope du Nouvel An, qui est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 16 au verset 18. Jean, chapitre 1, verset 16 au verset 18, voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Nous avons tous reçu notre part des richesses de sa grâce. Nous avons reçu une bénédiction après l'autre. Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est Dieu et demeure auprès du Père l'a fait connaître. Amen. Nous avons traversé la période du Covid-19. Il est vrai qu'il est encore là, mais il y avait une période, lorsque le Covid-19 a commencé, on ne pouvait plus se serrer la main ouvertement comme avant. On ne pouvait plus s'embrasser, faire la bise sur les joues comme avant. Mais quand il n'y avait pas encore le Covid-19, le jour de Nouvel An, chacun saluait chacun et présentait ses vœux en faisant la bise. Et s'il y avait de rigolo, nous à Madagascar, on faisait la bise 3 fois. Normalement, on devrait le faire uniquement 2 fois. Mais à une année donnée, on a fait la bise 3 fois. Et si on avait déjà salué quelqu'un lors du Nouvel An, le 1er janvier, on voulait s'assurer qu'on a bien fait, on le demande toujours. Est-ce que je t'ai déjà salué? Et on recommence la bise. Et toi, est-ce que je t'ai déjà salué? Et on recommence la bise. Juste pour le plaisir de faire la bise. Et il y en a même au mois de février, au mois de mars, encore, salue les autres d'avoir
pour la célébration du Nouvel An, juste pour la bise. On oublie la vraie signification du Nouvel An. Et nos amis non chrétiens en profitent pour nous dire que le Nouvel An n'est pas à célébrer parce que ce n'est pas écrit dans la Bible. Ce qui est faux. En effet, le mot Nouvel An n'est peut-être pas dans la Bible, mais le fait de célébrer le Nouvel An est dans la Bible. Pourquoi? L'année dernière, beaucoup de gens sont morts, que ce soit de Covid-19 ou des accidents. Ils n'ont pas pu voir cette nouvelle année 2023. Moi et vous et moi, nous avons pu voir cette nouvelle année. Pas parce que nous sommes gentils, pas parce que nous sommes sages, pas parce que nous avons péché, uniquement par la grâce de Dieu. Je répète, uniquement par la grâce de Dieu. Si nous essayons de suivre les commandements de Dieu, ça ne suffira pas, parce que nous sommes pleins de péchés. C'est Dieu qui choisit, je veux laisser telle ou telle personne vivante, par sa grâce. Il nous donne gratuitement le salut. Il nous sauve gratuitement. C'est ça la grâce. Même si on est très mauvais, il décide de nous donner le salut. Il décide de nous donner la vie éternelle. Voilà ce qu'est la grâce de Dieu. Et c'est cette grâce de Dieu-là, c'est pour cette grâce de Dieu-là que nous devons toujours le remercier. Voilà ce qui est écrit dans la Bible. Nous devons toujours remercier le Seigneur pour les bénédictions qu'il nous fait. Malgré les péchés que nous faisons, il accepte toujours de nous pardonner. C'est de cette bénédiction-là, c'est de cette grâce-là que nous devons célébrer le Nouvel An. Nous pouvons voir la nouvelle année 2023, remercions-en le Seigneur. Et surtout, il faut toujours évoluer. Il faut toujours faire beaucoup plus de bien, faire mieux dans notre vie. Voilà ce que nous devons faire, nous les chrétiens. Pas être beaucoup plus mauvais, mais devenir de plus en plus bon, toujours, tout en gardant la foi en Jésus-Christ qui nous sauvera. Que la grâce et l'amour du Seigneur Jésus-Christ, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu notre Père et la communion avec le Saint-Esprit soient avec nous. Amen. Prions. Nous te remercions encore, Seigneur, pour cette nouvelle parole que tu nous as donnée. Que ta grâce soit toujours avec nous et aide-nous à toujours devenir de plus en plus bons à chaque jour afin que nous montrons ta gloire parmi tout le monde. Pardonne-nous nos péchés, Seigneur. En ton nom, nous faisons cette prière. Amen. Sabato,
ireo mpaminany maro anao namaro ireo ny fofosina nenjika toko angehitini dia misautanao dirayo falehibe tukuni fiti avanao ninanulura nao lai zazamura fuana Immanuel tukana lai manjakisa
sitraka efa volonao anao ny hiraka saina fofanaiko anao avoko koity ao andriamanitsoanao anao zay rehetra sitraka efa volonao anao ny hiraka saina fofanaiko anao avoko saina fofanaiko anao avoko saina fofanaiko anao avoko
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
kana dia kely indrindra aza no ny andohanao dia ho lehibe indrindra no hiafaranao. Joba toko 7:17. Radio Teny Fiainana FM 91.2. Hita ianao anie Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Metry toko 9 andiny 4:20 hatramin'ny 4:20. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Number chapter 6, verse 24 to 26. Misaotra anao re mihaino radio Teny Fiainana anako. Eny re bebea. Raisitsika amin'ny maro refy raika amin'ny 70 teboka 10 megahertz zany a. Misaotra re.